Mahakasika ny raha misy eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany kosa, hatreto dia tsy manam-pikasana ny hanantanteraka fitokonana lavareny. Ireo mpiasa eo anivon'ny ity ministera ity. Mangataka kosa ny fahafahana vonjimaika ireo mpiasa telo eo anivon'izany ministera izany, izay voatana eo Antanimora ireo mpiasa eo anivon'ity ministera ity, izay voalaza fa voaroiroy amin'ny fikasana namoaka vola mitentina 40 miliara teo anivon'ny BCMM. Rariny izany ary misy mitindro azy lena raha ny voalaza ny solitenan'ny mpiasa. Ny herinandro lasa teo dia nanantanteraka fitokonana fanairana 420 ora ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany ho fanoherana ny voalazan'izy ireo fa tindry azo lena mikasika ny fitazomana eny Antanimora ny mpiasa telo eo anivon'izany ministera izany izay ayahina ho piraitsy-kombakomba tao anatin'ny fikasana moka vola mitetina 40 miliara teo anivon'ny BCMM. Nisy ny fidinan'izy ireo teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ho fangatana fahafahana vonjimaika anireo mpiara-miasa amin'izy ireo ny zoma lasa teo ary niverina niasa kosa izy ireo ny alatsinainy. Hatreto raha ny voalaza dia tsy misy ny fikasana hanantanteraka fitokonana lavareny izay ao amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany amin'izao fotoana izao dia mbola tsy manana fikasana aloha anao fitokonana lavareny satria ny fitokonana lavareny dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-karenam-pirenena. Tsika tsirairay dia efa mahafantatra hoe efa latsaka akaterena lalina loatra ny fiainam-pirenena hoe dia mbola ho ampianay ao amin'ny Harena ankibon'ny tany ihany koa izany. Tiana hosintomina ny saintsika tsirairay avy fa raha ny mpiasan'ny Harena ankibon'ny mpiasan'ny ministera Harena ankibon'ny tany manerana ny nosy ny tokona dia misy fiantraikany lehibe zany eo amin'ny fiarikarenantsika satria tiako ambara amintsika fa isan-kerinandro dia misy sambo roa alefa ny serity mandefa ny Mpiasan'ny dia tahaka izany koa ny BCMM mandefa sambo roa izy mandefa ny ilay. Karaha zay fotsiny no tenenina dia misy fiantraikany lehibe zany eo amin'ny harena fiarikarena ny firenentsika. Ka zay zany dia tsy manana fikasana misy nanao sakoka na brontana fa maneho ny hevitra izay ampilaminana sy ampaindrena ary matoky sy mino zay fa ny mpitondrantsika ny manam-pahefana tsirairay avy amin'ny ambaratonga rehetra dia atsapa azy amin'ny fanapahana zany. Nilaza ny heviny ihany koa moa ny ministry ny Harena ankibon'ny tany. Mbola voaroiroy ireo olona ireo izany hoe mbola tsy misy ny pirofo manamarina fa melika izy ka ny fahalalana anazy moa dia misy arak'izany ny fangatahana ny atao hoe fahafahana vonjimaika izay napetraka teo anivon'ny fitsarana azy dia matoky ny fitsarana izay zany amin'ny fametrahany didy izay mifandraika amin'izay satria araka ny tenenina teo hoe raha mbola tsy misy ny fanapirofony fa tena nanao izay heloka tenenina hoe nataon'izay tokory olona anankiray dia tokony hipetraka hatrany ilay fametrahana hoe mbola tsy nanao an'izay izy zany ka tokony homena azy ny fahafahana. Nizy mahoavy zao raha ny fantatra no isindray ny audience amin'ny fangatahana fahafahana vonjimaika ary dia miandry ny valin'ny fangatahan'izy ireo ny mpiasa. Manomboka amin'ny herinandro ambony raha tsy ahivany dia iroso amin'ny antsoina hoe vacances judiciaires na fialan-tsasatra ny fitsarana.